Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Nde hiara-iombim-bavaka sika riavana. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Ilay Andriamanitra ilay tianay, ilay tsy mba nandao anay mihitsy, ilay Andriamanitra maneho anay ny fahatsarany isan'andro. Ary porofahatsapahitana zany fitiavanao zany amin'ny fahavelomanay indray amin'izao andro anio izao. Makasitraka feno Jesosy, makatelina, ary ndrety izay miompanahy, manantona anao, hisaotranao, hideranao ary hamevonahitranao, hametraka anao eo amin'ny seza fiandriananao, ary indrindra ankalazanao ry Andriamanitra avo indrindra. Sotranao ny fitahinao anay tamin'ny aliny tokoa, niarovanao anay tamin'ny herin'ny aizina sy ny fahafatesana tamiko. Teny foazonao indray zao maraina izao nandray hery avy aminao. Misaotra fanay masonao, misaotra Jesosy malala. Tonga ny fotoana izay hitenenanao aminay, dia ampanginy ny tabataban'izao tontolo izao. Sokafo ny foamam-panahinay, ahafahanay mandray ny tena sitraponao, ahafahanay ihany koa anaraka an'izany amin'ny andro mpiainanay, fa tsy handalo fotsiny raha tonga ny tafidrivotra izao tontolo izao, fa tena mikitra amin'izany izay voninahitry ny anaranao. Dia miteny anara Jesosy eo, fa voninahiainanao ny mpanomponao. Amen. Dia mpitiavana riavana no hiara-banantsika tsiraray avy, ary mbola nonana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia hosokafantsika ny boky ny Salamo. Salamo fa 3:73, 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Salamo fa 3:70, 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dio vakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Iza no ay any an-danitra, ary tsy misy ety ambony tany iriko tahaka anao. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampy ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa indro very izay lavitra anao, ary inganao izay rehetra mijangajanga mahafoy anao. Fa izao dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy. Ianao, Jehovah Tompo, no nataoko ariko mba ilaza ny asanao rehetra ao. Amen. Zava-dehibe ho an'ny zanak'olombelona riavana izany fipetrahany eo akaikin'Andriamanitra izany. Ary tena tsapan'ny mpanao salamo izany ka nilazany hoe very izay lavitra an'Andriamanitra. Fa izao kosa ho ihany ny mpanao salamo, tena eo akaikin'Andriamanitra ihany no mahatsara. Sambatra tokoa izay manakaiky an'Andriamanitra riavana. Ary hitantsika izany teo amin'ny fiainan'i David. David ilay mpiandriondry kely nefa indro tonga mpanjaka. Ary dia tanteraka taminy teny Tompo hoe natoky tamin'ny kely ka ataoko mpanapakam-be. Ary dia mbola natsapy izany ihany koa David raha izy nanatrika ny ady tamin'ny Goliaty. Fa ny tamin'ny fanomba azy ilay mpahary, ilay mahery, ilay tsy hety ho aina sady lehibe, ka nitondra azy any amin'ny fandresena. Ny zavatra tsara ho fantatsika tokoa mantsiriavana, dia rehefa miaraka amin'ny Andriamanitra io dia matahotra azy izay isika, ary tena mahatoky azy. Ary izay ingeny mahatonga ny mpanao salamo ilaza hoe ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina an'izay matahotra azy. Ary azo polofona ange izany famonjena nomen'Andriamanitra an'izay matahotra azy zany. Tsarotsy tsara ny tantaran'i Daniela. Daniela ilay natahotra an'Andriamanitra, ka nivavaka intelo isan'andro taminy, nanakaiky an'Andriamanitra isan'andro. Nivoaka ny didy, fa tsy misy mahazo mivavaka afa-tsy amin'ny Dario mpanjaka irery ihany. Tsy mba nanaiky an'izany anefa Daniela. Ary dia fantatsika fa
nalatsaka tao anaty lavaky ny lioana naony izy. Tsy nosokafana sy nosakanan'Andriamanitra hitranga nefa izany filatsahany tao andavaky ny liona izany, fa kosa niaraka tamin'ny tao ny anjeliny Jehova, ka ny zavatra niseho tao no natonga ny Daniela namaly ny Darosa-panjaka hoe Andriamanitra efa naniraka ny anjely nanakombona ny vavan'ny lioana. Roa faharoa ihany koa, tezitra ny Siriana fanambaran Jehova tamin'ny Elisa nitetika ady izy ireo rehetra izay entina hamelezana ny Israely, ary tena niraka miaramila maro be ny mpanjakany Siriana hisambotra ny Elisa. Tonga tany amin'ny tanàna nisy an'i Elisa tokoa izy ireo, saingy nataon'Andriamanitra jambena tsy nahalalany Elisa akory. Raiky tahotra nefa ilay tovolahy niara-mipetraka tamin'ny Elisa, dia nivavaka Elisa hoe Andriamanitra mba hirato ny masony mba hahitany. Ary dia inona no hitany? Ka le safo avy any an-danitra no hitany manodidina any Elisa. Ry havana, izany zavatra iainana izay rehetra eo akaikin'Andriamanitra. Izany no zava-miseho rehetra rehefa tena Andriamanitra no maniraka ny anjely niaro anao. Ary izay nolazana aminao hoe tsy aleonao ve mba arovany anjelin Jehova toy izay arovany anjelin mamona na arovany ireo anjelin demonia? Ary nahoana no tsy ny anjelin Jehova no avelanao hiaro anao, fa mbola lasa ihany ianao tady vonjy any amin'ny hery hafa, ary dia lasa manakaiky azy ireny, dia ireo voninahitra, ny arena, ny fahaizana sy ny zavatra maro samihafa. Ary toy izany ihany ianao ry havana, miantso anao ny Tompo, manaova toa an'i Davida, manekery eo akaikin'Andriamanitra, matoky azy amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra ary ny fanahinao rehetra. Fa sambatra izay matoky sy manana azy ao po, kodiovan'ny fotsika ry havana, mba ahafahan'ilay Tompo tiantsika onona ao anatintsika. Fa hoy tokoa mantsy izy hoe sambatra izay madio am-po, fa izy no ahita an'Andriamanitra. Teny tena manan-danja zare be tokoa mantsy ry havana izany hoe sambatra izany. Tsy tsarotsika tokoa ve ilay nitenenan Jesosy tamin'ny Petera ao voalaza ao Mateo 5:12 ka nilazany hoe sambatra ianao ry Simona Barjona. Fa rehefa nolazain'i Jesosy tamin'ny Petera izany, dia nomeny Jesosy azy ny fanalahidin'ny fanjakany lanitra, ary indrindra ny fahefana rehetra. Ka izay fatoro amin'ny Petera etỳ tany dia voafatotra ny an-danitra, ary izay rehetra vahany dia voavahany an-danitra. Ary izay ry havana nolazana hoe sambatra ve isika raha toka mba toy izany ihany koa amin'izao andro mpiainantsika izao. Nefa efa nomeny Jesosy antsika tokoa izany fahefana izany ry havana, ary miteny amintsika izy hoe rehefa akaikin'Andriamanitra isika dia mahay ny zavatra rehetra. Ao io manko ny voalaza ao amin'ny Filipianina 4:13 hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Ry havana, raha tianao koa ny hanam-piadanana, hanana fifaliana mandrakariva, lavitra ny tebiteby, lavitra ny fahoriana, mety iza isika nomeny fiainantsika ho an'i Jesosy Kristy Tompo. Fa rehefa tafara aminy isika, dia azo an'izany fiadanana izay tsy azo no sika eto amin'izao tontolo izao zany. Fa izao tontolo izao dia mpitondra antsika fahoriana. Fa ilay Andriamanitra kosa hitondra antsika any amin'ny fiadanana tsy misy fitaka. Fa izy ilay andrin'ny fiadanana no efa hitoetra miaraka aminao. Izy ilay zanak'Andriamanitra velona no tonga hamonjy ahy sy anao. Ry havana malalo amin'ny Tompo, maneke ankehitriny fa ny Tompo no mpamonjy sy mpanjaka eo amin'ny fiainanao, ary dia hampandrosoy ao am-ponao izy. Raha te ho mpandresy ao amin'ny fiainantsika ary isika ry havana, hampandrosoy tokoa Jesosy fa aza vela hipitrapitra eo ambaravarany fotsika, ary meteza hampandresy miaraka aminy, satria ilay naharesy an'izao tontolo izao no efa miaraka amiko sy aminao. Ilay Tompon'ny fiainana mandrakizay,
ilay lalana tongavana sy andovana ny fiainana mandrakizay, izy no efa miteny hoe tsy andao na foy anao mihitsy eny izao ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Aza ela ry havana, aza manalavitra an'Andriamanitra na roviana fa eo aminy any no ahitantsika fiadanana mandrakizay. Amen. Iondrika hivavaka sika ry havana. Dia raha Lazara voninahitra no atolotra ianao ry Andriamanitra, ray zanakary fanahy masino, dia anao ry Andriamanitra tianay. Tonga ny afatra izay nampitondrainao indray Jesosy androany, manatonanay aminao isan'andro. Ary tomatsiaro tokoa ny teninao manko hoe impiry moary Israely teo momba anareo tahaka ny fomba nyrenako ny zanany ao ambany elany, fa tsy mety. Ao ambany elatra tokoa hoe ahafahany miarokaloka, ao ambany elatra tokoa hoe ahafahany miaina ampiadanany, fa indrisy fa be fisaosaony izay zanak'olombelona. Mitady ny zavatra tsy misy ho rendrarendreto amin'izao tontolo izao ihany, ny voninahitra ihany, ny etaeta-piainanay amin'ny maha-olombelona ihany, fa ilay fanahinay nefa fantatray dia fantatray fa tsy maintsy eo aminao ny hafaranay. Fa androany ianao mampatsiahy anay indray, miverenanay eo ambanin'ny elatrao, amin'ny alalan'ny fibebahana isan'andro, amin'ny alalan'ny fanatonana ianao, amin'ny alalan'ny fanarahanay ny sitraponao. Ary anisan'ny sitraponao ny anaovanay ny asanao ampifaliana. Tendreo ny fonay amam-panahanay, apiditra anao atao anatinay, ahafahanay mandray ny afatrao, hitondranao anay milalakalehanay foana amin'izao fanarahanay anao izao Jesosy. Ka tsy ho diso lalan'izay amin'izay rehetra alehanay, fa namarinanao ny tianao na iza alehanao, dia andreteny ianao atsofinao hoe tia ny lalana ka izory, lalana makany amin'ny fiadanana, lalana makany amin'ny fitahina. Mametraka ny fiainana eo am-pelatananao ary izay, dia anao le Andriamanitra be famindrapo, le Andriamanitra be fitiavana, le mbola miteny aminay hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ary izany namparetako famindrapo aminao. Miaina amin'izany famindrapo izany izay, ataona ny analavitra anao indray dia toy izay miazakazaka mametraka ny androm-piainanay mba ho eo am-pelatananao, ho eo anilanao, satria eo ihany tokoa no ahitanay fiadanana amin'ny andro rehetra iainanay. Iaona amin'izao tontolo izao indray reto zanakao Jesosy, terizo ambanin'ny elatrao, amarino hoe fa raha manavao ny fanoloran-tena nisika manaiky anao akaikinao, dia anao ny anamarina fa ny anjelinao hitobo manodidina aminazy, ka hiaro azy ireo amin'izay rehetra alehany. Taio ny asa fivelomany tsirairay, taio ny fianarany tsirairay, valiovavaka izay rehetra mbola mitalao aminao, fa tsy laozan'olana ity, fa eo aminao reriany misy ny fanalahidy mendrika ho fafahana anay amin'izany fahaterenana izany. Dia misaotra betsaka Jesosy mankasitraka fanahy masino, ary dia mba tonony aminay tsirairay aby reny fiadanana, ny fitiavanao ary mba ny finoanao avy aminao ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masina. Ka ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny firaisana amin'ny fanahy masina, any hitoetra ao anatinay tsirairay aby, ka namarinanao ny teny mandehana fahazahombanareo mandrakariva, ambara-pahatonga amin'ny fahataperana izao tontolo izao. Misaotra Jesosy eo. Aleluia. Amen.